Vavaka fanelanelanana nataon'i Mosesy. Vavaka fanelanelanana. Zany aloha hevitra mahafinaritra izany no iarahantsika midinika amin'izao Alakamisy fa raiky amin'ny folo volana Septambra izao manasanao ampitiavana. Ampifaliana indray no ifankahitana amin'ity maraina vaovao ity. Samy natory isika, samy nahazo fahasalamana, nahazo hery. Tsy avy amintsika izany fa tena fanomezana avy amin'Andriamanitra. Koa arabaina fa tafahoana soamatsara tsy maty foamanaina, arabaina isika rehetra ny rendoza, arabaina noho ny fahasoavan'Andriamanitra tratra izao maraina izao ka dia andeha ifanofahofantanana tompokony. Tompony ombanao ary ny fiadanan'ny Kristiany anjaka amponao sy ny ankohonanao. Andeha hiaraka ivavaka isika tahaka ny mahazatra ho fanombohantsika ny dindinika ifanaovana. Raha io tonga indray zahay amin'ny fandiniana ny teninao. Irinay izany teninao izany mba ho fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Mamela ny elokay aoka ho vita fihavanana aminao zay raha andinika izany teninao izany. Ary ny fanenao masina mihitsy no hitari-dalana anay ka tonga nay azo lesona sarobidy hitrehanay ny fiainana andavanandro rehetra. Dia petraka ampelantananao ary ny fotoana naranao nangatana ny vavaka. Amen. Minao fa efa io ambavantsika tsikelikely ilay andinina tao tadiny dia ny Eksôdosy toko faharoa amby telopolo manomboka amin'ny andininy faharaiky amby telopolo sy ny andininy faharoa amby telopolo. Ary Mosesy dia nivera ao amin'i Jehovah ka nanao hoe indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamani-bolamena ho azy. Ary ankehitriny engane ka hamela ny fahotana ianao fa raha tsy zany mifona aminao aho. Fonoy amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Andiny soratra masina izay mampieritrehitra ary hotiniantsika androany izany andiny soratra masina izany. Petraka amin'ny fanontaniana. Tonga hatraiza ny vavaka fanelanelanana nataon'i Mosesy ho andreto vahoaka nioja tamin'Andriamanitra reto. Hatraiza ny fiafarany ilay vavaka. Hatraiza. Manomboka amin'ny andininy fahatelopolo. Ary noho ny maraina dia hoy Mosesy amin'ny andininy toko faharoa amby telopolo. Ary noho ny maraina dia hoy Mosesy tamin'ny olona. Efa nanao fahotana lehibe ianareo. Ary ankehitriny dia hiakatra ho any amin'i Jehovah aho. Fa angamba azo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Tsy ny salasala Mosesy ny teny tamin'ireto olona ireto. Hoe nanao fahotana lehibe ianareo. Ao amin'ny andininy fahavalo amby roapolo, amin'ny toko faharoa amby telopolo dia nahitantsika mantsy fa nisy fahafatesana olona maro vokatra itoejavatra izay. Noho ny fikomian'ny reto vahoaka rehetra dia nisy tranga mahatsiravana naseho tao amin'ny tobin'ny Israelita. Nisy fahafatesana maro. Any ampitson'iny dia niona tamin'ny olona Mosesy ka nilaza izy hoe ry namako nanao fahotana lehibe ianareo. Fa ankehitriny dia hiakatra ho any amin'i Jehovah fa angamba mba azo manao fanavotana amin'ny fahotanareo. Indro Mosesy fa niverina ho amin'i Jehovah. Re mpiara-midinika namana, eo amin'ny toe-javatra lalovantsika, eo amin'ny ady sarotra hiadintsika amin'ity fiainana ity, azontsika atao ny miverina makeo amin'i Jehovah. Aza miverina amin'ny faharatsiana, aza miverina amin'ny fanompoan-tsampy, fa miverena eo amin'i Jehovah. Jehovah irery no azontsika hitalahona. Mahafinaritra zany. Manana Andriamanitra azonao hitalahona ianao. Indro Mosesy, indrisy Jehovah. Efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka nanao andriamani-bolamena ho azy. Fantatra Jehovah ny izany. Fa dia notonohon'i Mosesy nanao fahotana, nanao andriamani-bolamena ho azy izy. Ankehitriny Jehovah engane ka hamela ny helony ianao. Mampalahelo zany toe-javatra izany. Fa raha tsy zany, raha tsy hamela ny fahotana ianao, mifona aminao vonoy amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Tonga hatraiza
ny vavaka fanelanelana nataon'i Mosesy tonga hatrany amin'ny hoe aleoko zany maty. Vonoa ny anarako tsy manina raizany very. Vonoa ny anarako raha mba ahazon'ilay famelan-keloka. Mosesy dia raisika betsaka ny mandray azy ho tandindon'i Kristy. Jesosy tokoa mantsy ilay nitondra ny fahotantsika. Nanao noho ny vavaka fanelanelana nataon'i Mosesy ho an'ny mpanota dia vonina mihitsy Mosesy ahafoy ny ainy tahaka an' Jesosy. Indreza ny fangoraham-pony, indreza ny fitiavany mpandika lalàna. Naneo fanoloran-tena tanteraka ho an'ny tompo izy. Fitiavana feno fahafoizan-tena ho an'ny hafa. Vitako ve zany? Vitanao ve mba maneho fitiavana ho an'ny hafa mba hamonjena azy? Mila olona tahaka ny Mosesy izao ny vanim-potoana iainantsika izao. Mila olona feno fitiavana. Tsy fantatro ny fitiavanao ny olona. Tsy fantatro ny fitiavanao ny mpanota. Mila olona, tia olona izao vanim-potoana izao. Ny Exodosy 2:30 ka ny 2:30 ilay teny manao hoe ankehitriny ingane ka amela ny fahotany ianao, le teny hoe amela dia midika hoe mitondra, milanja. Ary zay nitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia 7:15. Andriamanitra izy no nitondra ny aretintsika tokoa. Ny dikany hoe namela zany dia zao hoe mitondra. Dia teny zany Mosesy manao hoe Andriamanitra maninona moa raha mba hoentinao? Mba hoentinao. Satria Jesosy nitondra ny aretintsika tokoa, nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Mahafinaritra izany. Izany toe-javatra nolasan'i Mosesy zany dia mampafantatra antsika ny drafitra sy ny taridalana momba ny fizotra ny famonjena sy ny famelan-keloka izay ataon'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nangataka an Jehovah Mosesy mba hitondra ny fahotan'ny olona. Tanteraka izany ry namako isany da anarivo taona tateo aoriana teo amin'ny hazo fijaliana. Tanteraka izany. Tsy vitany hoe naneo ny asa fisoloana na fanavotana fotsiny Andriamanitra, fa izy mihitsy no ilay mpisolo sy mpanavitra. Izy mihitsy no Andriamanitra tiantsika tsirairay avy. Aseho amin'ity taridalana ity ary naseho teo amin'ny hazo fijaliana ny fomba fahazahoantsika famelan-keloka. Andriamanitra ao amin'i Kristy no mitondra ny fahotantsika. Ary zay ny fomba azahoantsika famelan-keloka. Andao arsika andray an' Jesosy. Mosesy tonga hatrany amin'ny hoe Alakamisy ho faty. Isolo ny bokinao ny anarako. Aoko very fa aoka kosa amela ny fahotany reto olona ireto ianao. Mahafinaritra ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tianao Andriamanitra. Tiahy Andriamanitra. Ny anjarako re zao. Andere andray an' Jesosy ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Andre andray azy ho tompo ny fiainantsika isika androany. Satria izy no mpamonjy antsika. Ndeha hivavaka isika famitiana antsika izany tinitinika izany. Raha eo misaotra indrindra ny amin'ny taridalany teninao. Tena resy lahatra izahay fa Andriamanitra fitiavany ianao. Misaotra ny amin'ny Mosesy, misaotra ny amin'ny Jesosy zanakao izay manao fanelanelana ka nahafoy ny ainy mihitsy mba hamonjena sy hanavotana anay. Androany ary. Aoka ny fanena masina no hitarika-dalana anay ka hatonga anay andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy anay eo amin'ny fiainanay. Ka izy no hitari-dalana anay amin'izay rehetra alehanay androany. Amin'ny anarany ihany koa no angatahana izany vavaka izany. Amen.